Enery ava-malala, atolotsika an'Andriamanitra hatrany ny aja ny hery ny voninahitra satria efa azy hatramin'izay zany ary ho mandrakizay. Ho ataony amintsika kosa ny fahasoavana, ny fiadanany izay ao amin'i Jesosy Kristy tompontsika. Andao hivavaka isika mialohan'ny hanombohantsika izao fiaraha-mianatra ny tenin'Andriamanitra izao. Hivavaka isika. Andriamanitro, rainay tsara indrindra izay any an-danitra, ankasitranay feno ianao noho ny teninao izay afaka hifampizarana mandritra ny minitra vitsy amin'ireto mpiaino sy mpijery ireto. Andriamanitro, meteza mba hanome ny fanahy masina, mba hahafahanay mandray ny teny izay ambaranay amin'ity anio ety, ary manan-tena sy mino izay fa ianao tompo malala no ampianatra sy ampitombo ny finoanay mandritra izao fotoana izao, ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. I Tomasy ilay mpianatra Jesosy. I Tomasy dia manana toetra anankiray izay tokony ianarantsika indray mandritra ity fiaraha-mianatra ity izay hitantsika ao amin'ny Jaona 4:12. Jaona 4:12 no ahitantsika indray ny tantaran'i Tomasy fa miseho indray izy eto. I Tomasy ilay natsoiny Jesosy tamin'ny fomba manokana. I Tomasy ilay vona hiara-maty aminy, dia i Tomasy indray androany ilay tsy te hisaraka amin' Jesosy. Ao amin'ny Jaona 4:12 dia mitantara mialohan'ny ialany teto amin'izao tontolo izao Jesosy Kristy dia naniry fatratra ny hiara-hinana ny Pasika tany mpianany. Ny Pasika jiosy dia mila fandaniana fotoana betsaka, mila vola betsaka ihany koa, ary rehefa miara-mihinana amin'ny Pasika dia mbola mahalany ora maromaro ihany koa miaraka eo, satria misy ny tonom-bavaka izay tononina, misy ny fitantarana ny fahatsiarovana ireo fanavotana tany Egipta, ary nandritra ny Pasika ihany koa ny nanomezan'i Jesosy ny ohatra tamin'ny mpianany, ny ohatra ny fanetretena, ny ohatra ny fampony. Fa nandritra ny fotoana io ihany koa no nilazan'i Jesosy fa efa atombotra dia atombotra ny androny. Ary nandritra izay fotoana izay, nezahan'i Kristy nanazava tamin'ny mpianany ny hevitry ny Pasika izay nirahany ninana teo, namezany ny hevitra ny amin'ny hoe izao ny ataovy fahatsiarovana. Fa nandritra izay fotoana izay no nampaherezany ny mpianany ao amin'ny Jaona 4:1-7 ilay teny fikasana isany mahafinaritra indrindra, dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa koa, fa ao an-tranony raiko misy fitoerana maro. Raha tsy izany dia efa nilaza taminareo fa andeha amboatra fitoerana ho anareo ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo dia ho avy indray ka handray anareo any amiko, ka izay toerako no hitoeranareo koa. Ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Raha niresaka an'izany teny izany Jesosy dia niresaka ny amin'ny fampaherezana ireo mpianatra, satria nalahelo dia nalahelo ny mpianatra rehefa niresaka Jesosy hoe andeha hiala sy handao azy ireo. Mampatsiahy ihany ny fanaterana ny zaza rehefa mbola vao hianatra voalohany. Rehefa le andeha hianatra voalohany iny ny ankizy kely any amin'ny classe de maternelle na ny jardin d'enfant dia rehefa ateriny reniny dia mitomany anane dia mifampisitona mihitsy, za hijanona, za tsy hianatra. Fa mandritra n'io fotoana io anefa dia zao mampahery le reniny, rehefa aveo neny dia miverina, rehefa aveo dada dia miverina, alaina eo rehefa aveo dia mampahery eo. Kanefa na eo aza izay teny sy fampaherezana izay, teny zavatra ilain'le zaza dia zao hoe za vela rereto, za janona eto, fa za hoeto manaraka anao. Ary tahaka izany no endrika nisy ny mpianatra, satria tsapany Tomasy zany toe-javatra izany hoe lay mpianatra, lay mpampianatra azafady, lay miaraka amin'ny isan'andro isan'andro, lay mpamaha olana isan'andro isan'andro, lay mpampahery azy isan'andro isan'andro, tsy maintsy handao azy. Ary izany no olana nisy teo amin'ny Tomasy. Ary izany nahatonga azy niresaka ao amin'ny Jaona 4:15 dia zao vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: hoy Tomasy taminy, Tompoko, tsy fantatray izay alehanao,
ka ataonay ahoana no fahafantarana ny lalana. Tehiteny Tomasy manao hoe Jesosy io tsy hitanay zany alehanao zany, tsy olanay zany fa ny zavatra fantatray dia zao, aleo ianao eto aminay foana, aleo miaraka foana tsika. Zany olan'ny Tomasy zany dia ny olan'ny tsy te hisaraka, tena tsy fony ny hisaraka amin'i Jesosy. Ny lesom-pinoana lehibe izay raisitsika avy amin'ny Tomasy amin'ity androany ity dia zao hoe tena manana faniriana lalina an'izany hoe hiaraka amin'ny Kristy mandritry ny fotoana rehetra zany venao. Manana faniriana lalina zany hoe tena tsy te hisaraka amin'i Jesosy zany venao. Miresaka amintsika io Jona 4:7-7 hoe manamboatra fitoerana ankehitriny Jesosy Kristy. Manamboatra fitoerana izy ankehitriny zay hoe irahantsika amin'ny toetr'aminy rahatrizay mandritry ny mandrakizay. Mba fanirianao lalina ve zany? Tena fanirianao ve zany hoe miara-monina sy miara-miaina tsy misaraka amin'i Jesosy zany? Raha tena tianao zany dia izy nanao antso ny Apokalipsy 7:20 zay teny haitsika tsy enjery loatra zany. Apokalipsy 7 dia ny 20 dia misy teny mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feo ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ka hiara hisakafo aminy ary izy amiko. Ny antom-pisinana niraka nataon'i Jesosy Kristy teto ambon'ity tany ity dia izany fiarahamonina amintsika izany. Ny mpaminany Isaia dia efa nifampiresaka ny amin'ny hoe hiteraka zazalahy izy izay antsoina hoe Immanuela, izay adika hoe amintsika Andriamanitra. Isan'ny iraka nataon'i Jesosy teto ambonin'ny tany ny fiarahamonina amintsika. Isan'ny hatramin'ny andro ny zanak'Israely amin'ny Exodosy 5:20-5 no amin'ny asevy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo amiko aho, zany hoe fanirian'Andriamanitra ny fiarahamonina amintsika. Fankehitriny dia tsy mbola tanteraka zany araka ny hita maso fa miandry ilay fiainana mandrakizay isika, kanefa dia tokony ho fiainantsika dia ny eto ny fiarahamonina sy ny fiaraha-mitoetra amin'i Jesosy Kristy. Ary zay no nahatonga azy nanao antso hoe indro efa mitsangana eo am-baravarana ka mandondona, raha misy mihaino feony ka mamono varavarana dia hiditra ao aminy ary hiara hisakafo aminy. Fanirianao lalina ve zany hoe manana fotoana mba iarahana foana amin'ny Kristy zany? Ny fahafahantsika miaraka amin'ny Kristy ankehitriny dia amin'ireto karazan-javatra reto, misy ny fotoana izay anao manokana mivavaka amin'ny Kristy, mivavaka amin'Andriamanitra. Manana fotoana ho amin'izany ve ianao? Manokana fotoana amin'izany mivavaka lalandava miaraka amin'i Jesosy zany ve ianao? Isan'ny fotoana izay iarahana amin'ny Kristy, ny fianarantsika ny Baiboly. Ny ireo olona izay tao Bery araka ny voalazan'ny apôstôly Paoly ao amin'ny asan'ny apôstôly 7:12, asan'ny apôstôly 7:12 dia miresaka manao hoe ary ny toe-panahinareo dia tsara noho ny tao Tesalonika satria nandray ny teny tamin'ny zotom-po indrindra ireo ka nandinika ny soratra masina isan'andro na marina izany na tsia. Ny fanana toe-panahy tsara zany na ilay fiarahana amin'ny Kristy dia ny fandiniana ny teniny ihany koa. Ry malala, tokony hanana fotoana betsaka ho amin'izany isika dia ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra izany, satria izany no porofo fa te hiaraka, te hiara-monina amin'ny Kristy ianao. Ny mpianatra Tomasy nalahelo fatratra rehefa hisaraka amin'i Jesosy. Fa izay toe-po zay, ny fahalalanao hoe raha vao miala amiko Jesosy dia tena mahatsiaro fahabangana. Ho an'ny mpianatra Jesosy, tena mpianatra Jesosy, dia tokony hiaraka amin'ny foana amin'izany vavaka sy fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Tokony hahita fifaliana amin'izany fivavahana sy fianarana ny tenin'Andriamanitra izany. Ary rehefa miaraka amin'ny Kristy isika, izay ny fampiresaka amin'ny Jona 4:4 io dia ozy ny apôstôly Tomasy manao hoe ataony ahoana mifafantatra ny lalana. Dia io Jesosy eo amin'ny 5 hoe hoy Jesosy taminy, izao ny lalana sy famarinana ary fiainana, tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako.
te hitondra antsika ao amin'ny fiainana mandrakizay io Jesosy. Fa mila miaraka aminy eny an-dalana antsika. Tsy misaraka aminy amin'izay lalana rehetra hitondrany antsika. Ary efa haitsika teto fa namaizina nasarotra ny lalana izay diavintsika Jesosy Kristy eo anilantsika mandrakariva. Koa ny tenin'Andriamanitra izay mampitombo ny finoana isan'andro. Ny tenin'Andriamanitra izay sakafo ivelomany vahoakany. Ny tenin'Andriamanitra izay fampaherezany isan'andro antsika. Mila manana fotoana ao amin'izany ianao. Mila manana fotoana ao amin'izany fiarahana amin'ny Kristy izany ianao. Fa raha ianao tsy mahita fifaliana amin'ny fiarahana amin'ny Jesosy dia amin'ny fianonany teniny dia azo antoka fa tsy mpianatra isan'ny mahafinaritra azy ianao. Ny ankamaroan'ny olona rehefa mihaino ny tenin'Andriamanitra na mihaino toriteny ka raha vao lavalava fotsiny ny toriteny dia efa kivy zareo. Kanefa Tomasy manahirana azy ny saraka amin'ny Jesosy. Manahirana azy raha vao misy andeha ataontsika hoe vao manana fotoana ianao ianarana ny tenin'Andriamanitra isan'andro ohatra ka rehefa tsy manana an'izay ianao na tsy manao an'izay dia tokony hatsiaro fahabangana ianao. Koa ankehitriny dia antso no atao amintsika indray amin'ity fiarah-mianatra androany ity. Ny mpianatra Tomasy dia alahelo ary nalahelo mafy izany hoe hisaraka amin'ny Jesosy izany. Ary azoko antoka fa rehefa ho avy any amin'ilay fiainana mandrakizay dia ho tafaray mandrakizay amin'ny Jesosy izy. Fa ianao kosa tena fanirianao ve izany hoe hiaraka amin'ny Jesosy? Manana fotoana hivavahana, manana fotoana manokana isan'andro tsy miovaova ianarana ny teniny mba ahafahanao tena miaraka aminy. Ka raha ho avy tsoeleny amin'ny raolanitra izy dia ho isan'ireo raisiny ka hiara-monina aminy ihany koa ianao amin'izay fotoana izay. Ny Tompo anay hitantsika ka mba hananantsika izany finoana matanjaka izany indray, finoana izay tsy te hisaraka amin'ny Jesosy na toe-javatra manaoana na toe-javatra manaoana. Ny Tompo anay hitantsika hivavaka isika. Andriamanitro misaotra satria manana an Jesosy Kristy izahay izay lalana sy fahamarinana ary fiainana hitondranay amin'ny fiainana mandrakizay. Jesosy io azony ny tananay tsy haly eo akaikinao, hiaraka aminao amin'ny zavatra rehetra izay atao ary ampaherezo izahay amin'ireo toe-javatra mety ho lalovanay. Koa mindro matoky izahay fa ho tianay ny mivavaka sy mianatra ny teninao mba ahafahanay mahatsapa fa miaraka aminao amin'ny fotoana rehetra izahay. Ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.